izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoana ny tenany tamina ka ny endriky ny mpanompo sy natongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa manatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipiana 4:1-9 ka 9. Ilay Andriamanitra no nidina olona no zava-miafina lehibe indrindra eo amin'ny fahantakaran'olombelona. Raha tenenina amin'ny tsotra dia hoe mistery. Ilay teny, ilay nariany izao tontolo izao, ilay teny teo amin'Andriamanitra, ilay teny izay Andriamanitra no nanjary tonga nofo, ary izy no mampiorina ny zavatra rehetra. Nanafoana ny maha izy azy nefa izany Andriamanitra izany, ka tonga manam-pitoviana tamin'ny olona. Niaritra ny fakapanahy izy, niaritra ny mafy indrindra, ary dia nanaiky hatramin'ny fahafatesana aza, izay fahafatesana ratsy satria teo amin'ny hazo. Na dia tsy nanana ota ary izy, dia nanaiky natao ota, ny marina natao tsy marina, mba ho tonga fahamarinana sy ho marina isika eo aminy ary amin'ny alalany. Izay no fanambaran'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Korinthiana 2:5-20. Izy no ilay zava-miafina ilain'ny sain'olombelona rehetra, liana ny amin'ny fahalalana, ka vonona ny hianatra sy hanadiady ny amin'ny fahamarinana. Ry havana, ianao dia tian'Andriamanitra ahafantatra izany zava-miafina izany. Ary ny mpaminany Isaia dia manambara ny aminy sy ny amin'ny fanapahana izay eo antsorony. Izao no fanambarany Isaia rehefa miresaka ny amin'ny filazana ny amin'ny zava-miafina io izy, izay iriko ary irian'Andriamanitra ho takatra ao androany. Zaza no teraka ho antsika, fanapahana dia ho antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga. Mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Ry havana, ny anomenao fiadanana no iriany Andriamanitra, ary ny zava-miafina lehibe anomenao fiadanana no irian'Andriamanitra ho anao. Andeha hivavaka isika amin'ny tindrantsika izany. Hivavaka isika to. Misaotra Tompo satria afaka izahay nitondra indray ny teninao, na makafaka androany ny amin'ilay zava-miafina lehibe ny teny tiavanao anay. Aoka ho hainay miaina izany, ho velona amin'izany izahay, ary andeha araka izany. Momba anay mandritsy ty andro ity, aza mafoy anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.